fotoana ny tantara eto amin'ny RTA. Atolotry ny malay misaraka groupe-anareo zao ny fizarana voalohany amin'ilay tantara nosoratany Clérantine Sylvia mitondra ny lohateny hoe safidy sarotra. Novelomin'ny santatra, Veroanitra, Tovo, Clément miaraka tamin'ny Lina, Saloy, Volana ary Stéphane. Nandray fiosonana totosa Tovo ny amin'olona. Studio ny prod. Tapitra sahady tompialatsasatra marina dia hamonjy ana tanàn-dehibe indray izany loko dia ilozana sahady fety akany kely sy tanànana lehibe dia ilozana sahady koa izany le any antanta kely eo anilan'ny tata ndrisa reto zandry keliko hoe le zatra niaran'ny lalao sy ny antanta tamiko tsy maintsy andeha ny fisoky tsy vita anjo rehetra mantsy ny fiainany ary aleo aloha andeha anangina an'ireto boky sy fitafiana reto fa andeha anainga vao maraina be mantsy raha pitso so dia tratra atoandro eny an-dalana eniko fa alohan'ny andehanako aloha dia andeha anampy an'i dada hamonjy vary maromaro izahay Dada! Dada! Oh, Efa fantatrareo angamba fa efa ho tapitra sahady ny tompialatsasatra. Efa eto ampanomanako ny diako azo any arivo mantsy za io izao. eny tokoa anaka. Efa fandriana sireninao fony fahavelomany tokoa ny ahatafitanao amin'ny fianarana mba ho zanaka iafarana sy anteherana. Ka na inona fanonjany sy fisehony dia tsy maintsy zakaina. Tsofina rano ianao mafitaso matsara ny fianarana ratovinao any. Endre tsara mba ho reharehana iray aman-dreninao aty ambanivolo lavitra aty Sarotra tokoa aloha ny vidim-piainanao arivo ry dada. Ary aleo aloha tsika mianaka mba hamonjy vary maromaro mba ataoko vatsy ihany ka. Ie, marina tokoa izany. Na dia ambanivohitra tokoa aza ny toerana misy antsika ary miangola dia mba misy fandrosoana kely eto amintsika. Tamin'ny alalan'ireto vahiny mila ravinahitra tonga reto efa mba misy milina fitotom-bary aza nge eto amintsika Ay kosa. Raha izany dia aleo entiko ihany ary ny vary fa dada kosa aleo mijanona mikarakara eto an-tanàna ihany. Ay, Dia atorohana fotsiny ilay toerana misy azy dia aleo izany ho hitondra azy ihany. ay, ndao ary aloha ampio apiditra ny retiko tay reto anaka dia miaraka makentsika mianaka. Be ankizy lahy mantsy ka sao dia adaladalainy ireny ihany ianao ko. Ny dada kosa Maninona indray? mbola hampafirana izany nefa mbola hitoeraka irery any arivo fa eny ndao fa tsy maninona mangatsika kosa aloha aty ambanivohitra raha hoarina amin'ny any an-tanàn-dehibe asa angamba noho ny tendrombohitra maro sy ny loha sa manodidina sa noho ny aty mbola vitsy tanàna miorina asa aloha tsy fantatro tsy dia nahita torontsony aho tamin'ity alina farany ity mivadibadika mbetika miankavia mbetika miankavanana mitsilany ny zandriko anefa retsy
Sambatsambatra ery miaina ao anatin'ny nofo mamy tanteraka. Tsemboka ery izy miteniteny kilalao fanaony any ivelany any. Malahelo ankiaky sy neny sahady aho izany marina. Indrindra reto zandry keliko reto. Ny fiarahanay mitsipona kitay kely eny an'ala, ny fiarahanay matsaka any Andoharano, ny kilalao fanaonay rehefa harivariva iny ny andro ka mihirana iny ny masoandro mody. Le angano kely fitantaran'ny dada rehefa eo amorom-patana. Ny feo an'ny dada le mikaratsana iny rehefa manao fotoam-pivavahana iny izay rehefa mialohany atory. Dia ilozako sahady ve. Dada, masatroko tokoa aza no eto anilanareo foana. Dia tsy maintsy hifandaontsika dia mianaka kely. Fianarana ho sisinareo ny lova tsara indrindra. Tsy maintsy tafita e. Izay no amaliko taizanareo. Tsy tsaroko tsony anefa nandeha meny torimaso atao anatin'iny vesatry ny fo alina iny. Nangina vetsy tao anatiko. Rendrika tanteraka rehefa diva araina. Ny feo an'ny dada sisa no eniko ny antsony anarako. Miangola? Miangola. Mifoaza amin'izay efa maraina angeny andro e. Mbola lavitra angeny dia tongotra ho diavinao iny vao tonga eny amin'ny toerana fiantsonana fiara ianao e. Soava mandry dada. Ohatry. Foazo aho rehefa maraina fa aloha zaka torimaso kely. Fa mbola manofy e, nao ry miangola. Mifoaza ho avy efa maraina angeny andro e. Zany ho a? Fa nga efa maraina ny andro e. Fa amin'ny firy izao? Efa amin'ny 4 maraina izao. Zany ho a? Tena afa-baraka marina. Azafady ry dada. Ay, fa ho any aloha ny soso maraina fa efa nandrahoako anao ty dia izay ianao vao mandeha fa sao dia diran'ny rivotra any an-dalana any ko. Misaotra ry dada. Ianao ve ry anaka olona mandeha lavitra dia tsy mba asiana soso mafana koa ry aokibonao ao? Izao ataonao izao mihitsy anie ry dada no ahatsiarovako anao any an-tany lavitra any e. Aza malahelo foana anaka. Raha misy embona tsy mety mangina ao anatinao ao a, dia indre tsara. Aza atao ambany zavatra mihitsy ny fianaranao any. Dia aza diny koa no mivavaka e. Eny ry dada. Fa ndao ary aloha tsika mianaka hivavaka dia hisakafo e. Jesosy eo. Mafy tokoa izany mandao ny tokantrano kelynay tao anatin'ny fahanginana izany. Reko ny fendrifendro ery ny feon'ny dada raha iny ny fanao veloma amin'ny famihany izay mianaka. Hitako ery ny endriny tao anatin'ilay jiro kely mitsolopo tao an-trano. Saro ny ranomasy ny tavany. Nampidoboka an'ilay fo tato anatiko koa nefa nijery azy ka niraraka nangina tsy tanako koa ny ranomasoko. Tsy arotro intsony ny nijery an'ireto zandry keliko ka nivoaziko mba ahita ny andehanako. Rakizy a. Rakizy eo. Rakizy a. Mifoaza aloha. Izao zandriko a. Andeha zoky. Tsy maintsy andeha hianatra rakizy a. Dia aza matahotra fa mbola hivery ny zoky a. Ty anaka misy koba varina asiako tantely n'olona roiko a. Mbola lavitra manko ny dianao ka
ataonao vatsin-dalana any io efa nyfinosiko mba hafana tsara izy ty. Ay, misaotra betsaka ry dada. Ie. Dia niainga tamin'iny ora iny, ndraingiraingy tao anaty aizina. Dada no nanolo tena anatitra. Lanjaina daholo ny entako, afa-tsy le arina kely tena tanako izay misy an'ireo akanjo sy kojakoja madinika tsy maintsy ilaina eny an-dalana. Mafana foerizy mitaridalana ao aloha. Za kosa mbola variana mijery an'ilay kintana fitarikandro avy eny Atsinanana. Somary natahotra ihany ara naheno feom-borona hafahafa. Dia hamonjy vodiana angamba. Namonjy nanakaiky any dada. Kinanjo inona tokoa fa noho nanakaiky kely izay dia tsy maintsy hiditra anaty ala. Ndreo tokoa misy aloka maintin'ny tapify teo amin'ny sisin-dalana. Misarakorako ny volony, mahatsiravina, miboritana ry zareo. Sara fa mitafa lolohaviny ny akanjony. Mitsongolika izy raha vao nahitanay. Nitazomin'ny dada mafy ny tanako ary samy tsy nisy nahetsika teo izay fa ohatran'ny sary vongana daholy. Niezaka mivavaka tato kokoa. Ary raha vao voatoy mivavaka fotsiny ny anaran'ilay mpahary tsara indrindra dia avy tena tosy reto sy manjary. Hoaiza ny fikakakakany e? Andao aingana varenina atao hoe mpamosavy mody. Dia nitoy ihany ny dianay mianaka. Tendrombohitra, loasa, havoana, efa lalandavitra tokoa no ny diavinay mianaka. Nazava ny andro, efa somary ambonimbony ihany ny masoandro vao tonga teny amin'ny toeram-piatsoana fiarakodia izay. Hitako teny amin'ny endrika dada fa tena nalahelo tokoa izy. Na dia noezahana fenina tao anatin'ny tsiky malefaka azy izany. Soavatezany zanako izany. Indray tsara ny alavitra any dia ilovoso tsara ny fianarana ary azadiny mandrakariva ny vavaka anaka. Misaotra betsaka dada malala. Ny famihana kely izay mianaka vao niditra tao anatin'ilay fiara nandehanako. Ny fanompo foana amin'ny masonay ary tsy nitsahatra nanara-maso ahy izy nandram-piainganay teo amin'ilay toerana. Tsy zakako intsony nanara-maso an'izay ho fetsika dada ka so ihany fa nitora-bovoka tokoa ilay kodiarana nanafina ny dada tsy ho tazako intsony. Veloma dada. Teny an-dranomasina nafeniko tao anaty mosoara ary tsy nahatraka intsony ny lohaka raha tsy efa niditra ny tanan-dehibe ny fiara nandehanako. Ny hira rehetra nalefa amin'ilay mpamily koa toa nandrotsirotsy ka torimaso ny diako. Asa onitra ilay tsy nahitako tory alina koa ngamba. Inona foana ry Jonathan nataonao ao Efa miraika amby 10 alina ane zaho e. Ka mianatra rery zary maman. Matoriana reo ka. Matorira ty atoro fa zany tsy mandrebireby anareo e. Sady za koa aty amin'ny efitranko mianatra. Avia ty lo ianao anontaniana. Fa fanontaniana inona ndray ary zany tsy andro maman mandra-parain'ny andro zany. Inona tsy andro nareo raha maraina zao zany vao resahana. Ono ary Jonathan. Fo 4 taona monjy ianao dia efa niditra nianatra.
zaho ianao efa 420 taona zany hoe efa 20 taona ny anarana zany ianao zany hoe efa nahavita filera maro teny amin'ny ambaratonga ambony eny e marina daholo aloha zany fa iny aloha ny tia mamoatongavany sa hoe hijanona amin'izay ve za efa ampy zay ka tia karaha maraisinao mbola lanina amin'ny karazana fianarana maro no mahasa daikatra tsy aleo ve manomana no avy amin'izay e ina koa zao mampime amin'izany raha mamao koa zany eny e mialatsiny aloha raha somaro me tsy mamoa ny mezako fa ny tsy fahalalanao no aviko fa ny manako no aviko daholo anie mahatonga na mianatra ohatran'izao e zany no andaniko ny fananako amin'ny fianarana sady ny fiainana nery mamoaka fianarana foana e ka zany e tsy hoe mandrarana fianaranao sombony haiko e fa no avinao no tiako atongavana dia sao dia mba tokony efa hitady namana amin'izay ianao hoe izay mivady raha teo tsy manana afa-tsy ianao fahaterana nefa mandroso ihany zao ry maman raha tia ihany areo sy papa dia aza mbola resahana amin'izany mihitsy aloha za mbola tsy mifoha amin'izany aloha fitiavako ndana aloha ataovy izay ataonao za koa zany tena efa tia atory mafy ny tanety lava ho no misy sainana sova ny alina ianao e nefa aza manao reraka loatra na zany aza eny ary bonne nuit maman Izany amaroan'ny olona mianatra eto e sady ahitana karazan'olona avy any amin'ny lafivaliny nosy a samy manana fomba fitafiny fomba fiainany samy manana fihetsiny daholo ny tsirairay eny fa na dia fomba fiteny aza na zany aza miavaka loatra ny fomba fitafiko sy ny fomba fiteniko eny fa ny fomba fiainako koa etsan-daniny dia sy tsotra loatra tsy mba haiko izany aitraitra sy rendrarendra ny tanora maro oatra azy zany any ka tsy dia mananamana loatra miataka amiko ny maro ohatra ny ataon'ny tanora sasany firesaka aza satria tambanivohitra hono efa safidiko nefa ny amita fianarana dia tia filière momba ny commerce international ity kay ny enjera marina andrekako tena naratra be ny lohaliko tena tsy napoziko anipy ahoditra akondro aty amiko ireo mpianatra ireo ny menina ataony ankizy rehefa ny enjera kay mitete-raha be ny tongotro mila tsy ho tafatsangana marina ny fiomezandreo ankizy ireo no nanosika ny am-poko tsy maintsy hitsangana ndray kosa za mba teo tsainareo raka izy efa hita zao ve fa lavo ny namanareo dia mbola himezanareo ihany hitako daholo any fihetsikareo teo e sa zao tokony atao hoe tanora ho avy ny firenena asa anao ahoana moa ny afaran'ity taranaka malagasy ity raha matao kely e tompoko ao fa ho entiko tanatin'ny fiarako ianao e ary etsy atao veto an-trandroko ny tananao tsy mampaninona anao ve tompoko ny hiara-hiaritra amiko ny esy sy ny fanesoana taon'ireo mpianatra miara-mianatra amiko ireo tsy maninona re zany a oka re tompoko jereny ny fitafianao nanjom-pika teo raha tsy niosombovoka sy feno rano ny amiko e aha tsy mampaninona anazy zany raha matao kely a ataoko ahoana moa ny amelanao eo amin'izao ianao miosombovoka sy feno raha zao e tsy mitovy amin'ireo ankizy ireo mamela fandrika teo anohanao ve ara andalanao fotsiny misaotra re tompoko fantatra tokoa fa mbola misy tanora vonona no avy ny firenena
ny zavatra mba haingaviako anao raha matoa kely a dia aza verina amiko tsolo le hoe misaotra aty dia efa napetraka ilay nahary amiko mantsy ny amonjy ny mpiarabelona amiko. Marika kely iray mba ho fankasitrahana ihany ny fisaorana sady tsy ampy raha manoloana ny soa ataonao amiko ohatr'izao sady za nefa tsy manan-karena na vola na zavatra omenanao afa-tsy ny fisaorana ka inona re tompoko ny teny azoko asolony hoe fisaorana. Aleo aloha ky izany ho any a Jonathan ianarako dia antsoy amin'io za ary mba iza ho any ny antsoko andry faly mahafantatra anao aloha monsieur Jonathan ny nandray miangola. tsara anarana kosa ianao zany fa hono ary miangola melohany anaterako anao a dia aizaka eny misy anareo dia tsy maninona ve raha hoentiko anatrano ve aloha ianao ho tsaboako e mba tsaboako ty ratra ny tongotra ao ty mba aza mihafahafa amiko moa fa mpitsabo nga moa ianao raha tsy mahadiso. Eny e mbola andalam-pianarana ary roa taona eo sisa dia ho vita ny fianarako amin'ny mampitsabo ary ndrika inona filarandry safidy sarotra ihany satria tsy mifanaraka amin'ny toerana misy anahy sy ny ray aman-dreniko ny filiaran'ny fidiko. fa inona ho a le izy e dia inona le hoe tsy mifanaraka amin'ny fiainandry sy ny ray aman-drenindry sabam-pianarana commerce international ny anahy no safidiko izay nefa avy any ambanin'ny ravikazo lavitra be any mianatra eto aza zany ataon'ny ankizy an'izao ka maika fa ho tonga any amin'izany toerana lavitra be izany. aza matahotra indri fa hanampy andry za raha momba an'izany ampianatra sy hanolo-tsaina andry a sady efa navita an'io taranjana ataondrio any za e. Zany ve? Ye ay mba iza loatra ary ty olona ty no tsara fanahy be amiko ohatran'izao e aza hitako ka velam-pandrika andavona amin'ny fiainako. Aleo aloha tsy dia ametraka fitokisana be loatra amin'ny aso dia ho vovo aneniny eo iarivo anety e. miangolo atao kiny traminay a dia ao aloha vahako ny varavarana dia tatanako indry. Izany akantona tanàny e ary mpanakarena be ka izany ty olona ty raha ato marina ny tranony a. Fa marary be nga le izy e to tsy miteny mihitsy ho andry e. Efa tsy dia maninona intsony ka. Tsara kiza motondry izany afandray ve io ihany ilay taloha ka fa voany lokoko fotsiny manahoana aloha e. Bonjour nanafatra hony ianao fa nga tsy maintsy afarana foana zay vao mba ho tonga mangy rafozana e. rafozanareo ahoana koa e ny zanakareo ary tsy miraika amiko mihitsiko fa zao aloha e solonareo ny carburant entiko taty fa tsisy afaparina fotsiny izany eo. Ndry fe tsy malala hoe zanako iny e zany mandidy sy manapaka ny fiainany ary raha izay carburant indray omeko ndry e ny akoatrin'izay ary omena fa avy aloha mandrosa ty an-trano ary manao gato nga mamanitro zany e to manimpofony ery raha ny trano tsy fantandringa fa manao sakafo angeny ihany tena fafinaretako e ny azy mahafalifaly an'ireny fady aman-janako ireny no ataoko. ve nareo sy neninay koa zany ny tena mitoviko izy koa aloha tena tia mahandro mihitsy e fa za tsy mahay ny any mihinana ihany aloha ny tiaiko. Fa maninona tsy mianatra e izay ray aman-dreny anie tsy hoe eo foana anao izay hahafaly anareo e indrindra ianao vehivavy ny tena iza no andro ny sakafo ny vadindry rehefa eo an-tokantrano. Tena hianatra mihitsy azo ka
omeko fahafampo izy. Ndry marina moa izany izao taona fahafiry eo amin'ny université io. Efa mamarana ny fianarako azy ao ka. Ny filiarako aloha philo dia efa hiasa koa nge za zao e. Tsara kosa izany aky a. Eny fa aza matahotra ndry fa nampendry amin'izany zavatra ataondry izany a, dia raha misy manahirana anao amin'izany a, dia aza mihafahafa fa manatonana. Misaotra betsaka mamandroa. Sambatra manana anareo. Za nefa te hiteny hoe tsy mahantra ny endray aman-dreniko e. Tena manan-karena tokoa izy ary tsisy mahory ahy tokoa eo anatrehany. Ekeko ny teninao fa izay ngery ravaka no ananana anao e. Adidinay izany sady tokony hifaroso amin'ny fanatanterana ny raharanareo amin'izay koa anie izany. Raha vao vita ny fianarandry. Zany eo aho mazoto e. Fa hidraona tontino ohatry ny tsy mahalala an'izany akory. Matokiza ho andry raha mbola eo izay mivady. Ary aleo za androtsaka n'ity paty farany ity dia mba mihinana fotsiny avy eo. Inona ny jus misy ao? Misy daholo ka izay ilayntsika e. Afaka misafidy tsara ianao. Tena hidraona taona izany fa aleo aloha vaiko haingaikaingana ny vavahady. Surprise! Andray, diary, tonga soa no malalako. Bonjour Etienne. Bonjour. Tampoka be ve? Ie, tena tampoka be. Fa ngatsy nandeha ny telefona no tsy niantso ndry. Ka efa hoe surprise ho ako. Sady tiako fantatra koa ny fiainana lahy rehefa tsy eo anilako e. So mantsy dia manaonao foana ato. Matokizaka indry a. Etienne indray a, toka-po be. Tsy mahay mity afa-tsy diary. Efa vita sary sikotra tao anatiko kindry malala. Matoki ianao fa efa anao rery a. Ary fangatsy ny asa hono ny tratrako atao trano rery amin'izao oro izao e. Sa miandry olona? Ianao zao ny andrasako ka. Tena tsy miasa tokoa ki izay a. Sady tsy misy ny akora vidiana amin'izao fiboahana izao. Ny sisy tany aza mikatona daholo. Koinona kiny asa tao amin'izany a? Eny e, tena raharaha be tokoa aloha ty areto mandringana eto amintsika ity e. Izay koa ary ny izao tsy mianatra e. Katona daholo na ny sekoly aza. Ay ve. Areo, mandrosoa trano are aloha ndry e. Mipetrapetra. Misaotra. Ary milamina kosa atao trano lato izany a. Aiza. Sa kosa efa misy mampirina? Mahay kosa aloha izy e. Iza ry diary no ampirina azy io a. Enao ty koa. Tsisy mampirina izany io a fa tsy za rery. Fa ina aloha no aroso ndry e. Tsisy fa aleo amin'izao fa aza misahirana e. Izany eo a tsy noana e. Sady efa ninakinana kely teny an-dalana teny kosa fa tsy maninona e, misaotra. Ka afaka iseriny eny an-dalana sy ny aty an-trano a. Fa aleo aloha andoharako katsaka dia ampiko ronono ndry. Fa izay zao no misy ao. Lasa vetivety aloha a. Eny ary. Ary so dia mba misy vehivavy tokoa ary miara-mipetraka amin'iny ato na ampidiriny ato fa ohatrany tsy mazavazava. Mipirina ny trano. Mahita an'izany hoe ronono sy katsaka. Hafahafa mihitsy. Izay nge a dia tonga e. Io ki malala, io dia masotondry. Ay, misaotra betsaka. Tsara be kosa izy izany a. Ianao ve nandro an'itony sa nisy mpandro? Za ihany ka, tianao ve? Tsara aloha e. Fa ohatrany eny e, tsara ka. Ary ohatrany misy lokomena nge izany sotro izany e. Fa ahoana izao re Etienne? Mampiomehy mihitsy ndry ity ka. Tsy lokomena izany aky io a. Vernis nasiko famantarana daholo a ny fitaovana tan-dakozia. Hitandry a, nisy fotoana ndra mpiara-miasa tamiko ireo fitaovan'ireo. Nisy batiza manko tany amin'ny zareo dia nanasa olona maro zareo. Raha mba tena izay tokoa moa kaninina. Dia mba iza ny niara-nandiha taminao tany?
mba mahagaga mihitsy ianao tia ka mamanontany zako. tsy afa-bela amin'ny fanontaniana mihitsy ny banky. Matokisa valeur chéria. Ijaly be amin'izany angendry ataovy moko. Ka za tsy maintsy manadiady. Tsy maintsy hiverina hitodohany amin'ilay trambony kely ny alana indray izany aloha. Soa ihany fa mbola misy ambony kely ilay volana matsiny dada ka ampy ataoko saran-dalana tsara. Ilozako indray aloha izany ianao ry arivo tanànam-bahoaka feno etraketraka sy feno fanavakavahana. Kanto maty ao tia ny endrika ao ivelany. Trano avy mijoala no manenika ny tanàna. Fiara maro loko miriorio etsy sy eroa. Tsy fantatro hoe avy aiza na andeha ho aiza no misodisody eny an-dalana eny. Zaho ny endrika ao raha koa fanjiro amin'ny alina. Tsy mba ohatry ny any aminay. Kintana maro milahatra eny anabakabaka eny no manaingo ny tanàna. Dia volana manazava balika no any mba fanazavana amin'ny alina mangina. Ilozako sahady ilay sekoly any mba fanovozako harena sy fahalalana. Ilozako sahady ilay disapany enjehan'ireo zanaky ny mpanana. Le nomeny ny fahalavoko teo amin'ny vavahadeo anilan'ny sekoly. Dia ilozako sahady koa ilay olona nangoraka raha sendra mba nandalo ka nitsabo an'izany ratrako. Tsy ho adinika ianao sy ny sovitanao tamiko. Tsy ny hafahafa raha nitondra anahy tao anaty fiara ka hoentina tsaboana any an-trano. Jonathan, raha tsy eo nantsony azontsika fa mety ho an'io na rapitso aho no lavon'ity arety mandrigan'ity dia tsy ho adiniko mandrakizay ianao mandrapikipo ny reto masoko anankiroa reto. Veloma ianao ry arivo sady tiako ianao no alako. Tonga sahady marina. Asana fiara no mandeha mafy na lalana anao kaiky. Teto ilay toerana ny fanaovana estada veloma raha izy nanatitra anahy tamin'ny fanombohan'ny taom-pianarana iny. Izandray re no hitsena eto androany. Tsaroako mantsy ilay zavatra niseho teny an-dalana raha in'izay estada nandeha farany iny dia nahita an'ilay mpamosavy teny an-dalana. Ary tsy miangola ve iny midina amin'ny fiara iny? Tena izy iny. Dada! Zanako, tonga soa ianao anaka. Manao hono dada? Salama tsara ka. Nalahelo be anao za dada. Zany ve? Za koa nge anaka Ary ino ny dibe ranomasy ity mangina aloha. Ary ao aloha entiko ny entana fa tena mahavelatra mihitsy ianao zany dia andaontsika amin'ny lalankely le nandehanantsika farany iny ihany no andeha. Fa tsy mampatahotra be ve lohany ry dada? Tsy maninona fa sady aza matahotra zany miaraka amin'ny dady Ndao ariko. Ie, fa sady mandeha any aloha tsika no miresaka. Fa ho no ary miangola. Ie. Mba manahoana ny fianaran-dry any arivo any? Ny fitokana monina, ny fivelomana, ny fiarahamonina, milamina ve? Raha marina ry dada dia tsy misy milamina afa-tsy ny eto anilanareo efa mianaka kely Aiza kosa saingy efa nividiako nianatra ary tsy maintsy tafita
Zany eny mba riarianareo e. Ninona iseho any dia eretako. Fa inona no mahatonga anareo manontany an'izany e? Tsy izany fa ahoana re izany no ilazako azy aminao hoe tena tsy hitako izay ilazako azy aminao re anaka. Fa inona ary tia mahazadaikatra anao ty ry dada? Fa sao dia tsy zanakao ary ny fiheveranao anahy e. Tsory fotsiny moa e. Zaho akery miangola. Tonga tao an-trano ny filopoko tany eto amintsika ary niteny izy hoe nahoana aloha raha mba akambana ny ankizy. Tsisy olana izany ka. Asevo mandeha eny izy mianadahy dia mody kosa rehefa amin'ny alina. Ao fa mbola eto aloha izany mandrapiditra ny mpianatra e. Dia mba afaka manampy anareo amin'ny raharaha eto an-tanàna sy any an-tsahako. Ory miangola. Izany ve dia tsy azonao anaka? Ianao mihitsy anie izany no irinovonatony e. Izany efa ny teny anao hoe tonga dia vatany hoe. Ka izay ary le izy izao. Izay ianao mahay mivantana ihany. Fa izy amin'ireo lehilahy maromaro ao amin'ireo nefa le izy e. Afaka misafidy tsara ianao ka. Manam-pitiavana anao daholo manko zareo reo. Fa raha izay mivady aloha no ataonao misafidy dia le fahatelo amin'ny zanany no tianay. Matotra kely manko izy sady mery miasy le bandiny a. Tsy mbola afaka ny amin'ny valiteny anareo aloha izaho ka. Fa mba tsofy rano aloha avita amin'ny fianarako ahatratrarako ny tanjona izay kendreko. Izany ve? Ie. Dia raha manontany anahy izany zareo amin'izay valiteninao dia inona izany ny havalinay anazy a? Tsy mahamaika re izany ry dada. Hoy ianao. Tonga eo foana izay anjary e. Aza manao izay mahanala baraka anay ianao ry miangola. Olona manana amin'ny maha izy azy eto amin'ny tany sy ny fanjakana ange ireo olona ireo e. Sady be tany be ireo a. Be tanimbary koa. Ny biby fiompy moa tsy talazaina intsony. Dada. Ahoana? Tsy mbola te hanambady izany ka. Tsy mbola mirona amin'izany ny saiko. Mbola te hianatra mihitsy aloha izao ka. Ka tsy manakana anao anohy ny fianaranao nge izany ry miangola e. Afaka miantoka ny fianaranao ondry zareo mandra-pahatafitanao. Fa tsy maintsy atao fotsiny nefa hono ny fombafomba mialohan'ny andehananao ndray. Fa inona nefa mahamaika anareo amin'izany anambadiako izany e. Ny marina ry miangola dia tsy te hanandratsy izay a. Te hitsinjo no avinao mamiratra. Ka ahoana? Dada efa marary noho ny alahelo a. Sady efa sepotra dia sepotra mandresy lahatra anahy. Inona ry ny ataoko Andriamanitra? Jerety maso ny mangano hoany. Tolory saina Andriamanitra. Sarotra ny lalako. Tery ny fiainako. Anohatra an'ireo ray aman-dreniko ve izaho? Tsy haiko e. Eritrereto tsara aloha ry miangola. Tsy misy ray aman-dreny an'olo-bato mafana ny zanany izany e. Mba mahasosotra kosa mihiboka lavatantrano ato izany ka. Mba mandra-pahoviana re vao tapitra hibebaka ny zanak'olombelona e. Raha mba tsapatsika mantsy roponina tamy fa no fitiavan'Andriamanitra anao tsy overany no nahatonga an'izao e. Toa mbola le aretana foana no indraindray maro. Io no atahorana io. Io no arovana. Toa zary tako naza kehitriny le mpamonjy an'izao tontolo izao. Engany mba tsy ho reraka ny lohalik'ireo tsy mitsahatra amin'ny foritra mivavaka ho an'ity fireneny ity. Zaho koa tia mbola finaritra. Zaho tia mbola miaina sy voky. Fa indrisy anohany izao misy vava zarara misokatra mihinana ny anovatapatsinay. Andriamanitra vonjeo ny fireneko.
Zao ravaka fa nararotana tsy misy ohatr' izao maizandry maka ny fonojona tao sady nareo roa zao no ato an-trano fa izany dia tsena sakafo hariva aloha zay. dia tsy oto ve za zany tsy taintaina amin'izany ve dadanay sy mamanay e. ao fa tsoko zareo e. Zay fa lasa aloha ary lasa saina ne izany zanako izany e. Ka tsy afaka natorotorotsono fotsiny tsika ary maman zao ny ora tokony hifoazantsika amin'ny torimasom-panahy. Jonathan, ahoana e? marina izany saingy aza miasa saina riry. Mila namana ianao amin'ny fiainana, mila namana anoana hifampahery sy hifampitatana aminao hamakivaky an'ity fiainana ity e. Ka Jesoa aniry maman efa miaraka amiko e. Eny e, ekeko izany fa izy no niteny hoe tsy tsara ny lehilahy raha irery. Tsy vitanao irery ny fiainana anaka. Izay ray aman-dreninao koa efa mba mandroso fahaterana tianana an'izay mba zafikely e. Mbola eritreretana aloha izany maman fa andeha ho aiza aloha ianao izany e. Andeha kely ho any an-tsena any ahy e. Dia mba karakarao ny sakafo sy ny fampiriman-trano dia jany eo koa ny ravaka hanampy ianao. Mifanaraha tsara nareo Dia olona tsy zatra mandray ravindena ohatran'iny very maman mba asainao manampy anahy. Iny ve vita raharaha ato akory? Tsy maninona ka fa aleo aloha tsoka izy e. Ravaka oui maman. mandeha anaty londry azafady e. Yo tamia. Bonjour Jonathan. Bonjour ravaka. Anampy an'lahy za. Zao ry maman zarao ary ny raharaha ataonay dia izy mba misafidy an'izay mety aminy sy izay tiany atao izany e. Tsy aleo ve lesy mba miara-mamita daholo amin'izay mba mivetivety dia aveo tsika selahy mba afaka mipetrapetraka sady izany very maman Zay fanarahanareo roa kely ao e. Zay fa lasa aloha zay e. Zay ary e, mazotoa maman. mazotoa. Dia atomboy araka ravaka. Dia inona izany ny ataontsika voalohany? Andao aty an-dakozia no anomboantsika azy voalohany ary e. Dia farana antsika any amin'ny fampirimana fandriana mety amin'ny ve aloha izany e. Tena mety ka. Hey. Dia misaotra ki amin'ny fandavan-tena sy ny fahatsoram-po Hey. Tena tiako be ny anampindry amin'ny raharaha ato an-trano. Fa hono aloha mademoiselle ravaka. Tsy nilaza taminao nga maman hoe efa misy mpanampy ange ato e. Fa tsy mba sitraka ao ary vera mba hiala fanginana hiaraka amiko e. Eny na dia hoe hiaraka hanondraka voninkazo eny an-jaridaina aza. Efa misy mpiarakaraka iny zaridaina. Sady za tsy hampiasa an'ireny izany ka tsy mendrika an'ireny mihitsy izany. Fa inona ihany ary mendrika anahy e. Tsy haiko. Ao aho aloha fatotro ny kavatilahy e. Ohatra mikorakora be ery. Fa tsy aleo ve tsisy lony e. Dia ny akanjo lahy koa sa mbola hivoaka. Sa ve hiaraka hivoaka antsika e. Dia aiza an'ity lahy. Ravaka fa tsy fantatrao ve ny zava-misy eto amin'ny firenentsika e. Mbola anaty fiboanana antsika ary ravaka e. Aiza kosa e. Fa ao ary aloha ataoko masazy lahy e. Fantatro mantsy fa tena ilaila be zao izany e. Azafady kosa aloha e. Mba hatsao aloha ny elanelana ray metatra. Zange lesy tsisy corona e. Mahate marina fa mitady an'olana koa kialan'ity Ndrenao nge Jonathan ka tena tia anahy e. Nge akipio ny masinao e. Vonjeo e. Lavy adary e. Aiza kasibosiko teo. Vonjeo e. Natolotry ny malay misaraka groupe-anareo teo ny fizarana voalohany tamin'ilay tantara nosoratan'ny Clérantine Sylvia nampitondray ny lohateny hoe safidy sarotra. Novelomin'ny santatra, Veroanitra, Tovo, Clément miaraka tamin'ny Lina, Saloy, Volana ary Stéphane. Nandray fiosana nantotosa Tovo ny Amololona. Studio Maprod. Amin'ny heriny anio ny fizarana faharoa.
fotoana ny tantara eto amin'ny RDA.